Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliana ankaravogna no agnanaovana mbalatsara antsika jiaby izay mitandrisy magnaraka trany ity radio Faniry Maria ity amin'izao fotoana zao naizanaizara ny toerana misy atsika. Mitohy ny fitandrinesantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaran'ny eglizy ho sakafo mpagnahintsika mba hatonga atsika ho tena mpivahiny ny fanantenana marina tokoa sy ho afaka ampitrotro ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Amin'ity alahady fa 7 volana novambra ity dia mankalaza ny tokanana ny bazilika ao Latran ny eglizy Magnerantany. Ho indrindra ny tony kira fidirana nalaina tamin'ny boky fanambarana ny soratan'ny Masinda Joana Apôstôly. Indro ny tanàna masina ilay Jerosalema vaovao hitako nidina avy anan-danitra amin'Andriamanitra, miaingo toy ny ampakarina voaomana ho an'ny vadiny. Ndia ho raisintsika sy hodinintsika ireo vaky teny masina ominy eglizantsika amin'ity alahady fankalazana ny tokanana ny bazilika ao Latran ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky Ezekiel ampaminany. Tamin'izany andro izany dia nentiny anjely niverina ho eo amin'ny varavaran'ny trano indray aho, ary indro nisy rano nivoaka avy eo ambanin'ny tokonan'ny trano amin'ny lafiny atsinanana, fa mitodika miantsinanana ny anoloan'ny trano. Ka nidina ny rano avy ao ambanin'ny lafin'ny trano ankavanana tao atsimony hôtely. Nentiny nivoaka tamin'ny alom-baravarana avaratra aho dia nasainy nanodidina eo ivelany aho mandra-pahatonga eo amin'ny alom-baravarana ivelany mitodika miantsinanana. Ka indro ny rano nandeha tamin'ny lafiny ankavanana. Hoy izy tamiko, ity rano ity dia mandeha mankany amin'ny faritany atsinanana, idina ho any amin'ny tany lemaka, voahiditra ho ao amin'ny ranomasina,
hoentina mankany amin'ny ranomasina izy dia ho tonga mahasalama ny rano. Ny zava-manana aina mihetsiketsika any amin'izay alehany ony roa na eza ho velona avokoa ka ho be dia be ny azandrano, satria raha voatonga any ity rano ity dia ho tonga mahasalama ny ranomasina ary ahavelona avokoa izay alehany ony Maria. Eo akaikiny ony amin'ny morony andaniny avy isy azo mamoa isan-karazany aniry, ka ny raviny tsy mba alazo ary ny voany tsy mba hitsahatra. Amoa voa vaovao isambolana izy, satria ivoaka avy ao amin'ny fitoerany masina ny ranony. Ny voany ho fihinana tsara ary ny raviny ho fanasitranana tsara. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina avana, trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy dia nanao ny fanorenana toy ny tompo marika mahay aho, ary ny hafa kosa mandrafitra eo amboniny. Samia nefa mitandrina izay arafiny eo amboniny, satria tsy misy mahazo manao fanorenana hafa tsy izay efa vita, dia i Jesosy Kristy. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny fanahin'Andriamanitra? Koa izay mandrava ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho ravan'Andriamanitra kosa, satria masina ny tempolin'Andriamanitra
dia ianareo zany. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavany ny tompo, ho tanteraka tokoa ny izany. Ny evanjely masina nisoratany masindajoany, voninahitra eo anao ry tompo. No ny akaiky ny pakany Jody dia niakatra tany Jerusalema Jesua, ary hitany tao an-tempoly ny mpivaditra omby amanondry sy ny voromelala ary ny mpanakaly vola nipetraka tao. Ka nanao kotopia tamin'ny tady madinika izy, dia nandroaka azy rehetra ambamin'ny omby amanondry hiala amin'ny tempoly. Nararany ny vola ny mpanakaly vola, nazerany ny latabatra, ary hoy izy tamin'izay nivaroboromelala, esory reheto ireo, fa aza ataonareo trano fivarotana ny tranony reko. Dia tsaroan'ny mpianana fa efa voasoratra hoe, ny fitiavako ny tranonao no maritra ny eko. Fa niteny koa ny Jody ka nanao taminy hoe, inona no famantarana sehonao aminay no manao toy izao ianao? Dia namaly azy Jesua nanao hoe, raha vao ity tempoly ity, fa atsangako indray amin'ny ateloana. Ka hoy ny Jody, 700 taona no nanaovana ity tempoly ity, ka ianao ve dia nangana azy indray amin'ny ateloana? Ny vatana nefa no tempoly nolazainy. Ary no ny tafatsangako velona izy, dia tsaroan'ny mpianana, fa voalazany izany, ka nino ny soratra masina sy ny teniny voalazany Jesua izy ireo. Izany ary ny teniny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, andro lehibe ho an'ny eglizy eran-tany tokoa ty andro anio ty, satria anio no ankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny bazilikany Masindajoany ao Laterano, zay katedralin'ny Papa, zany hoe reniny eglizy rehetra eran-tany. Ary zany no mahatonga ty alahady ty sy fankalazana ny alahady sotra mandavataona fa 32 amby. Ary aroaroantsika tokoa ary ny zao fankalazana zao, mba anaovantsika tantara sy fandalinana fohifohy
mikasika indrindra ny eglizy tranon'Andriamanitra ETA sy ny mikasika ny EOV eglizy olona velona, fa indrindra efa manakaiky dia manakaiky tokoa ny fankalazana ny synôda eto amin'ny diosezitsika ary ny fidirantsika amin'ny varavarana masina amin'izao tao izao bilin'ny fanavotana asika izao, ka ivelomantsika ny maha mpivahin'ny fanantenana atsika, ary ao ihany koa ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny diosezy. Ny baziliky ny Masinday Joany ao Laterano no eglizy voalohany nahorina ho an'ny kristianina, nahorin'ny kristianina taorian'ny fampisaharana ny fanenjena tamin'ny andron'ny amperora Constantino lehibe tamin'ny taonjato faefatra taona 430 teo eo tamin'ny fiandohan'ny taonjato zany. Noho izany izy no renin'ny eglizy rehetra eran-tany araky ny fanosipiasika teo, ary lehibe ny andiniansika an'izay araky ny voalazasika teo, ahaizasika mampifandray bebe kokoa ny maha EOV sy maha ETA isika, fa indrindra amin'izao fanatanterahitsika ny synôda izao, ary azahosika ny fahasoavana rehetra avy amin'izany. Na dia fantatra aza fa ao amin'ny baziliky ny Masinday Pierre, Saint Pierre de Rome no andrenesasika matetika ny resaka momba ny papa, ary ao izy no mankalaza ny Eucharistie matetika, ary ao izy no mipetraka ao amin'ny bazilika ny Masinday Pierre zany. Ny atao hoe bazilika moa dia eglizy lehibe, dia ao Laterano no katedraly ofisialy, satria ny papa dia evekany Roma araky ny fahafantarantsika azy. Ka ny fankalazana ny fitokanana ny bazilika ny Masinday Joany ao Laterano io dia atao isaky ny 7 novambra isan-taona eran-tany, sy ho an'ny Roma ihany zany araky ny efa notsopisika teo, fa ho an'ny eglizy katolika rehetra eran'izao tontolo izao, ary zay no mahatonga antsika araky nanompisika azy teo sy mankalaza ny alahady sotra faha 32 amby mandavataona, fa mankalaza nyty fety lehibe ity dia ny fankalazana ny baziliky ny Laterano, zany hoe ny katedralin'ny Paka, mba anambarana ny fiombonan'ny eglizy rehetra amin'ny papa sy amin'ny fehezay eglizy reny ao Roma izay. Azo lazaina zany fa fanehoana an'izay fiombonana izay, izao fankalazana iombonana eran-tany izao, ka misy ny vakiteny voatokana ho amin'izany, ary io indrindra ny mbola iverenantsika rehefa avy eo. Eo no nampiasoina sy nanatanteraka konsila maro tamin'ny fotoan'andro, maro ireo konsily natao tao Laterano, azay koa mbola anambarana an'izay hoe fiombonana ny fiarahan'ny dia amin'ny maha eglizy asika zay, samy manana ny maizy azy ny eglizy tsirairay, kanefa miombona ao amin'ny papa, ao amin'ny eglizin'ny papa amin'ny maha evekany Roma azy. Ka io eglizy ny Laterano io no fanatanterahana nandritra ny taonjato maro ny konsily. Eo ihany koa no misy ireo relika masina sy ny lapan'ny Laterano, zany hoe ny toerana fonenan'ny papa talohan'izy nipetraka tany Vatikana. Ka izay indrindra ary no tsara ho fantatra sika amin'izao fankalazana ny nanokanana ny bazilika ny Laterano zao. Ka andeha arisika andinika ny tenin'Andriamanitra atolotry ny eglizy amin'izao fankalazana izao. Ry kristianina ava malala, ao amin'ny evanjely dia hitasika Jesoa niditra tao tempolo tao Jerosalema nandritra ny pakany Jody, izany fotoana masina indrindra ho an'ny vahoaka Jody. Kanzo inona ny zavatra hitany Jesoa, aoka mo hosoritsika fa sy mitovy
ny fomba fitantaran'ny synoptika zany hoe ny evanjely telo Matio, Marka, Luka sy Zoany mikasika ny fandehanany Jesoa makany Jerosalema. Eto zany dia nandalo tao an-tempoly i Jesoa ka nahita ny zava-misy tao amin'ny tempoly ary nandritra ny bakany jody araky nanoritany masin-dalo Zoany azy, zany hoe fotoana masina indrindra ho an'ny vahoaka. Ka ny masina izany ho an'ny vahoaka dia ny fanolorana ny sorona isan-karazany zay tanteraina amin'ny tempoly. Kanjo fa sy nahita ilay hafaliana sy fahatserovana ny mahatranon'Andriamanitra, fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra izay i Jesoa. Fa inona ny zavatra hitany tao an-tempoly? Fivarotana sy fandrararahana no niseho, resaka commerce, magazay ny hitany tao amin'ny tempoly. Sy mahagaga moa izany fa rehefa misy fivoriana ohatran'io dia besaka ny zavatra manodidina ny tempoly, fa na hitasika amin'izao fotoana izao azy fa hitasika sara fa nandray andraikitra i Jesoa ary somary sarosarotra ary mafimafy ny fihesika nataony, satria sy afaka nijanona amin'izao izy nahita ny zavatra niseho tao an-tempoly. Ka nahatonga azy tonga dia nandroka ny mpivarotra, nanariny ny vora sy ny latabatra hoy ny evanjely, nandroka ny omby sy ny ondry. Ka mety atafotoinasika zay fihesika izay, kanefa hodiniansika fa misy dikany lalina ary sy ho an'io tempoly amin'ny mahatrano azy fosiny fa amin'ny mahatempoly ny fanahy masina ho hitasika. Ary izay dia miantefa amin'ny fiainansika ka izao fankalazana ny fanokanana ny bazilika zao de oka anampy asika koa andiny tena, satria asika koa de fa natokana ho an'Andriamanitra, ho tempolin'Andriamanitra. Fa ndeha aloha ho alalintsika ny fihesika rehetra sy ny zavatra niseho tao. Ho an'ny jody dia oka ho sapasika fa ny tempoly dia toerana manambara ny fisian'Andriamanitra eo amin'izy vahoaka, eo amin'ny olon-drehetra zany. Ny tempoly manambara ny zay hoe eo anivon'ny vahoakany Andriamanitra. Ka izay no mahatonga an'io tempoly io zany toerana ametrahana fanatitra sy fivavahana. Ka nefa araky ny resika teo, lay toerana masina zay ivavahana, lay toerana zay ifandraisana amin'Andriamanitra dia nanjary trano fivarotana, nisy ny kolokolo, ny fikatsana ny tombotsoa manokana ary zary lavitra ny fanimpom-pivavahana marina. Ka izay indrindra no sineken'i Jesoa, satria ny fivavahana de sy azo atambatra amin'ny fitiavam-bola na ny tombotsoan'ny tena. Ary dia naverimberiny Jesoa izay, ary matoa izy miakatra ny Jerosalema io de fa manambara an'izay endrika ny fanatanterahany sitrapon'Andriamanitra zay. Ka raha tonga ao an-deglizy zany tsika dia sy ho hitan'ny olona fa oko sapasika fa fionana amin'ny Andriamanitra. Ary zay no mahatonga an' Jesoa nilaza hoe aza tao trano fivarotana ny tranony raiko, satria trano fivavahana zany hoe trano ifandraisana amin'Andriamanitra. Ka araky ny fantatra sika ny vola, ny fivarotana dia raha izy no mitompoina de manjary Andriamanitra, ka manjary vato misakana amin'izay anjara toeran'ny tempoly izay. Ka izay no nahatonga ny jody, satria izy ireo nifikitra amin'izay asan'izay de nanontany ny tenareo jody, nanontany an'i Jesoa hoe amin'ny famantarana inona no aneonao fa manantsoa anao izany zavatra zany ianao? De hoy izy, raha vao ty tempoly ity fa amin'ny 3 andro dia asangako indray.
mazava ho azy moa ho an'ny jody zany dia sy io trano io raharavana sy possible misy no avitana azy anatin'ny telinao andro satria efa fotoana amampolo taonany maro no ezaka nataon'izy ireo amin'ny fanaovana an'izay tranon'Andriamanitra zay ary dia haisika sara koa zany satria na isika manao netoa sy vitasika indray mandeha fa hafa koa nefa ny tiany Jesoa ambara marina tsy mora ny manao ny tranon'Andriamanitra fa ny tena tiany Jesoa tratrarina dia ahatonga sika ho EOV ho eglizy olona velona ka sy ny trano vato no tiany Jesoa lazaina hito fa ny tenany satria izy no tempolin'Andriamanitra velona izy no toerana ionan'ny olombelona sy Andriamanitra ary zay no anjara toeran'ny tempoly hatramin'ny voalohany ka i Jesoa rehefa nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana dia izy no zary tempoly rehefa maty sy nitsangako velona izy dia izy arak'izay voalaza zay no tempoly vaovao zay anome fiainanao ansika rehetra mampifandray antsika amin'Andriamanitra mampifandray antsika samy olombelona mampifandray antsika amin'ny zavaboary noho izany koa noho ny fahasoavan'ny batemy ary dia aoko ho fantatra asika fa zary tempolin'Andriamanitra isika satria zary kristianina iray aina amin'ny Kristy ka okary samy andiny tena amin'izao andro ankalazasika ny bazilikan'ny lateranina zao mba manahoana ary ny fosika inona no hitan'ny Jesoa ao am-posika ao fitiavana ve sa fialonana fihavanana ve sa fitiavatena fanetretena ve sa havinavina sara-petraka izany dinika izany sy izany fanontaniana izany fa indrindra amin'izao sika meloha ny fanatanterantsika ny sinôda zao tahaka ny nataon'i Jesoa tany Jerosalema ary dia te hanadio ny fosika izy te hanesitra zay rehetra manakana ny fisian'ny fanahy masina sy te hamelona alahelo fahotana ao anatsika ao isony fa te hameno antsika kosa hameno ny fosika amin'ny fitiavana hameno ny fosika ny marina sy ny fahamarinana ary hameno ny fosika ny fahafahana azo lazaina zany fa anso amin'ny fiovam-po sy fanavozana izao fankalazana izao fa indrindra amin'isika miditra amin'ny fankalazana ny sinôda ho isika fa indrindra ny lohevitra amin'izao fijanonana fahatelo amin'ny sinôda izao dia manasa sika andinika ny fiarahamonina sika izany hoe ny fifandraisasika ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ny fifandraisasika samitsika ny fifandraisasika amin'Andriamanitra tsy afaka ifampisimina ifanasoa ikasaka ny soembonana tokoa isika raha sy mahay manadio ny fosika zay loharano sy fototra ny fifandraisana araky ny averimberitsika matetika raha amin'ny soratra masina rehefa miresaka fo dia sy nitova fosiny fa ny mahasikasika mihitsy no asaina hodinina ka okary samy andiny tena isika amin'izao fankalazana zao ary samy vonona anary zay zavatra rehetra manimba ny fifandraisasika amin'Andriamanitra manimba ny fifandraisasika samitsika manimba ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ahoana no atongavasika amin'izany fa indrindra araky ny fantatra sika ny tontolo manodidina antsika dia manery antsika anana fiesika hafa tokoa ny hevitra n'izao tontolo izao ny azy dia ny fitiavatena no atao ambony ka manilikilika ny hafa zary ny herisetra aza ny filamatra indrisy samy valivolombelony zany sika tato ato ka inona ary no atao eo anatrehan'izay izao indrindra ny andro tsara androm-pahasoava anavozasika ny toky tamin'ny batemy ka hanavao ny fanolorantena sika ka hivelomantsika ny fitiavana ny fahamarinana ny fihavanana sady kristianina no malagasy anasitrana izao tontolo izao ao koa sapasika ary fa ny Eukaristia no fotoana iray sarobidy indrindra ahatongavan'i Jesoa ao amin'ny tempolin'ny fosika anadio sy hanavao antsika indray amin'ny teniny sy amin'ny vatany ka natanterahasika zay nataony tao ny tempoly io indrindra ny voalazan'ny masondahy Paoly androany sy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo
ary ny fanahin'andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'andriamanitra dia ho ravan'andriamanitra izy, fa masina ny tempolin'andriamanitra ary ianareo noho izany tempolo izany. Noho izany dia siriry isika amin'ny ady sy ny dia ataosika fa miaraka amintsika Jesosy. Tsy maintsy mandresy sika miaraka aminy. Io indrindra no ambaran'i Ezekiela mpaminany amin'ny vakiteny voalohany: ho loharano sy ritra, ho maiso lalandava, satria rafitra mamelona no apetraka atsika. Miainga avy amin'izao sinode izao fa sy rafitra mamorotra, vokatry ny fitiavan-tena, lainga fitapitaka, avinavina fialomana, aokary kristianina havana, sy ho trano fivarotana na toerana mitady tombontsoan'ny fiainantsika kristianina, fa ho tempolo masina, oka ny fiainantsika manontolo, ho toerana hivavahana, hifandraisasika amin'Andriamanitra, hifandraisasika amintsika samysika, hifandraisasika amin'ny zavaboary, ka nomezasika voninahitra an'Andriamanitra sy anehoantsika ny fitiavana amin'ireo manodidina antsika. Ry Jesosy zokinay eo, misaotra anao izahay no ny fanomezanao anay ny Eglizy, toerana hifandraisanay aminao sy fankatiavanay. Enganeo eo eve tokoa izahay, ka ho vonina mandrakariva anorina ETA, Eglizy tranon'Andriamanitra. Ry Jesosy zoky eo, mazava ny fihetsikao, ny fampianarana nao anay niany ity, ka okary mba niany ka aza misalasala miditra ao am-ponay, diovy amin'ny fahotana sy ny fitiavan-tena izahay, ataovy toerana hivavahana sy fiadanana ny fonay, mba ho toerany fanainao masina, masin'ny Maria renin'i Jesosy ampianaro izahay, mba hadio fo ahatonga anay ho tabernakla velona, ka zary mpivahin'ny fanantenana, mamafy fiadanana, mamafy hafaliana, mamafy fihavanana tahaka anao. Masinday Josefo ray mpiaro ny Eglizy eran-tany, ankininay aminao izao fanatanterana ny sinode izao. Engane no ny vavaka ataonao, dia mba ho zary ho senakla ho anay ny dinika sy ny vavaka rehetra ho tanterainay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny Eglizy, dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Seul